mitsidika ny tokantranonao ny tenako sy ny teknisianina ary akory ireo mpanao gazety izay nanangona ny vaovaontsika tamin'ity androany ity topokilasy topovavy izay tao amin'ny fahitalavitra matv ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany dia isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Tontolo politika izay mafana ary mitana ny sainy maro tokoa. Mangataka ny fandravana ny gouvernemanta ny solombava-bahoaka. Nisy araka izany fitsipapitokisana izay napetraka eo solombava-bahoaka ny alarobia lasa teo. Androany andro farany amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena no nanatotosana ny fandatsaham-bato fitsipapitokisana ny gouvernemanta ho an'ny gouvernemanta Ravelonarivo. Ndio jerentsika ary ny sary sy ny fanedediana mirakitra izay. Roso amin'ny fandatsaham-bato momba ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta Ravelonarivo ny solombava-bahoaka tamin'ity zoma 3 jolay ity. Tsy mamaly ny etaetam-bahoaka ny gouvernemanta. Io no anisany antony nambaran'ny solombava-bahoaka mangataka ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta. Raha ny fitsipika anatin'ny solombava-bahoaka, ny atsasa-manila ny député no afaka mametraka ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta. Ny roa patelo ny solombava-bahoaka, izany hoe mila solombava-bahoaka 200 no afaka mandrodana ny gouvernemanta. Mialohan'ny fandatsaham-bato dia nisy ny adefitra teo amin'ny samy solombava-bahoaka. Tamin'ny 5 ora teo no nanomboka ny fivoriana teo amin'ny antenimieram-pirenena. Anisan'ny dikevitra tao anatin'ny fivoriana momba ny fampitana mivantana amin'ny haino aman-jery nasionaly ny fandatsaham-bato ataon'ny solombava-bahoaka mikasika ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta. Taorian'ny tsangatanana nataon'ny solombava-bahoaka 220 mivoro tao Tsimbazaza dia nitapahana ny fampitana mivantana nataon'ny televisiona malagasy. Taorian'izay vao niroso tamin'ny dinika momba ny fandatsaham-bato momba ny fitsipapitokisana ny solombava-bahoaka.